Toy izao indray ry havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Ankalazao ilay loharano velona. Mila mifandray amin'ny jetilisa ianao olon'i Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 2:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy nanjaka rano dia hoy Jesosy taminy: "Omeo aho hosotroko mba hahafahanao mampahafantatra azy aminy." Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 2:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy namalaka anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona mba hanana ny fiainana mandrakizay. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 2:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Avoty ary ny afy, mazotoa, mandram-pioana tompoko.